Fanampiomanana ny fo ny Ezra mba hitady ny lalàn'ny Tompo, ka ankatoy izany ary hampianatra ny Israely ireo didy sy fitsipika. Ezra 7:10. Mitondra fiovam-po marina ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Mifototra ao amin'ny tantaran'i Ezra ny fiarahantsika androany. Ny tantaran'i Ezra dia anisan'ny tantara mampieritreritra, mahaliana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny dikan'ny Ezra moa dia atao hoe famonjena, mialatsiny kely, secours. Zay zany ny dikan'ny teny hoe Ezra. Ka Ezra dia mpaminany izay nirahan'Andriamanitra ho amin'ny zanak'Israely nandritra ny taonjato fahadimy, tao anatin'ny taonjato fahadimy, tao alohan'i Jesosy Kristy zany. Ny tontolo-kevitra mahakasika ny fomba faminanian'i Ezra dia izao, misy zavatra roa lehibe, teboka roa lehibe zany mahakasika an'ity Ezra ity. Ny voalohany dia izao, nampidiana babo avy any Babilôna ny zanak'Israely. Fantatsika fa babo nandritra ny anjato taonany tany amin'ny firenena babilôniana ny zanak'Israely. Niravaravahana ny tempoly Jerosalema sy ny rindrina dia tany zanak'Israely, babo tany nisy andry Daniela sy ny namany. Fantatsika izany tsenjera, izany tantara izany. Ary tamin'ny andron'ny Ezra mpanjaka ny zanak'Israely dia tamin'ny androny zany no nahazo alalana avy amin'ny mpanjaka Artaxerxes, mpanjakan'ny Persiana. Ny zanak'Israely nisy strategia nampiasain'i Ezra zany mba handresena lahatra ny mpanjaka Artaxerxes hoe mba avelao amin'izay ody any Jerosalema ny zanak'Israely. Babo hoe efa manana ny tanànany izy ireo. Dia nanoratra taratasy mpanjaka Artaxerxes, eny ary mahazo mody ianareo. Ary vokatry io toe-javatra io dia nanomboka nalalaka ny zanak'Israely hiverina any amin'ny tany Jerosalema. Zay ny voalohany. Ary ny faharoa dia izao, manana asa ataony zanak'Israely, manana mission, ka manomboka ao amin'ny bokin'i Ezra toko faha-enina, andininy faha-telo amby roapolo hatramin'ny toko farany zany, ny manambara an'io mission ny zanak'Israely io. Dia nahomby zany Ezra, nahomby Ezra. Inona le fahombiazana nataon'i Ezra? Raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny Ezra toko faha-fito andininy faha-folo, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa Ezra nampiomana ny fo nitady ny lalàn'i Jehovah ka hankatoy izany, ary hampianatra ny Israely ny didy sy ny fitsipika rehetra. Io ny tsy ambaratelon'i Ezra. Nanomana ny fony mba hitady an'i Jehovah ka dia hankatoy ny fitsipika sy ny didy n'Andriamanitra rehetra. Izay zany no tsy ambaratelon'i Ezra nahatonga azy hanana an'ity fahombiazana ity. Dia ao amin'ny andininy faha-fito, ao amin'ny bokin'i Ezra toko faha-fito andininy faha-sivy, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ezra toko faha-fito andininy faha-sivy. Fa tamin'ny andro voalohany, volana voalohany, no niangavy niakatra, no niaingany niakatra tamin'ny andro niaingany niakatra avy tany Babilôna, ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy no nahatongavany tany Jerosalema araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitra taminy. Nanaovan'Andriamanitra soa izy. Io zany tonga tany Jerosalema izy ireo. Dia ny antony nahatonga azy tany dia izao, nitandrina ny didin'Andriamanitra i Ezra. Nanaiky ny baiboly ny tenin'Andriamanitra Ezra. Ary dia ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nitarika azy ireo. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra ary namana, dia mitondra fandresena, mitondra fiovam-po, ary mitondra fifaliana, manova zavatra be dia be mihitsy. Ary hitantsika fa na ny mpanjaka Artaxerxes aza, izay mpanjakan'ny Persiana, nandimby ny fanjakana Babilôniana moa, dia lasa niova fo mihitsy vokatry ny toetra nananan'i Ezra, nandinika ny tenin'Andriamanitra, nitandrina ny didin'Andriamanitra, manoatra lavitra noho izany no tokony hitranga amin'izao andro farany izao. Be dia be ny tokony hiova fo, satria mandinika ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra ny zanany. Ao anatin'izany ianao, ao anatin'izany isika rehetra, mba ho tanteraka amintsika izany hoe voova ny tenin'Andriamanitra izany, hivavaka isika. Misaotra Tompo tsara no niafatra nomenao anay, nandresy Ezra
niverina avy amin'ny fahababona ny zanak'Israely, niova fohatra amin'ny mpanjaka Artaxerxes izay fahavalo matanjaka tamin'izany fotoana izany. Nahoana mony tsy hiova fo izay ankehitriny? Nahoana tsy ho betsaka ny zavatra hiova raha mifototra amin'ny teninao sy ny fitandremana ny didinao izay? Toany hery ary, ampitomboy finoana fa amin'ny alalan'ny teninao dia hiova ny zavatra rehetra, hiova ho amin'ny tsara anaraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.